tontolo politika izay hatrany naneo hevitra manoloana ny fivoarany raharaham-pirenena ny fikambanany vondron'olon-tsotra nisy monetsika ny tanteran'izy ireo tamin'ity andro androany ity. Nanatanteraka hetsika ho fanoherana politika etin'ny la Frantsa momba ny raharaha Madagasikara ny vondron'olon-tsotra na ny vote. Araka ny fijeryn'ity fikambanana politika ity dia la Frantsa no ambadiky ny disadisa politika. Izay araka izany dia mahatsapa fa ny politikan'ny la Frantsa eto mihitsy mahatonga an'izay zavatra izay, izany hoe raha tsorona dia la Frantsa ny tena ao an-damosiny izay tsy fivahan'ny olana ara-politika eto Madagasikara izany, ka tiany aseho azy hoe aoka izay fa manana ny fiandrianam-pireneny ny Madagasikara, aoka izay ny fitsabahanareo amin'ny resaka raharaha ara-politika eto Madagasikara, aoka mba tsy ho atao ohatran'ny fanjanahantany vaovao indray Madagasikara amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, fa mijaly izay vahoaka malagasy, mijaly ny firenena malagasy amin'izay 4 taona nanjanahana Madagasikara izay, ka raha amin'izao fotoana izao ny mbola hisy koa izay zavatra izay dia heverinay fa tsy azo ekeny izay zavatra izay, ka noho izany dia mahatsapa ihany koa izahay fa na izao raharaha mahakasika filoha Marc Ravalomanana izao ary dia izay mahatsapa fa mbola la Frantsa ihany no an-damosiny izao zavatra izao. Mitaiky ihany koa ny amerenana ny Lepars amin'ny Madagasikara ny vote. Ny Lepars dia efa tamin'ny 7 nefa navoaka ny ONU fa hoe any Madagasikara. Noho izany izahay dia mbola manamafy ary manindry mafy fa anay ireo Lepars izao ka tokony tsy ho tazomin'ny la Frantsa toy izao ataony izao. Tetsy amin'ny maso ivoan'ny la Frantsa nanatanterahany vote ny hetsika ny maraina teo.